indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Ankafaliana tompolasy tompovavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fandarana l'invité du jour vahintsika ho amin'ity ality ny namana mpanao gazety Zope mpanao gazety Mariotena moa zany izy Rondi Donny akoatra ny andraikitra zay raisiny ihany koa satria anisan'ny solitena reporter sans frontières eto Madagasikara ny tenany ary mpikambana teo anivon'ny RCD teo aloha efa tantara lasa mbo iny fa andraikitra andraisinao dia kan miaraba tompoko ary misotranao namaly ny fanasana dia hotsoroka eto amin'ny mpanaraka ny fandarana eto fa efa tamina herinandro ambony nefa nanadalana hoe andaotsika mba hiakatra tanteraka izany androany everiko fa zava-dehibe mifamaliny anao antso makasiraka indrina tompoka manao ny ianao namana gasikara fenso dia miaraba ihany koa ny sy makasitraka ny mpanaraka ny Real TV na télévision na radio na amin'ny tambazotra tserasera isan-karazany voninahitra ho afoana ny antsonao sy mamaly ny antsonao rehefa ohatra izay fa andro moa za vao afaka namaly ny antso araka izay hoe tonga eto dia miarabantsika ary manatena fa afinaritra antsika sy ihalianantsika ny fiarahanay sy gasikara androany araka izany dia famikafakana ny tena hibanina atao anatin'ny fiarahantsika indrindra moa mampanao gazety ataoko tsiritritra tsy atra kely ihany Rondi Donny le hoe mpanao gazety maleo teny hoe ao anatin'ireny le hoe freelance reny tsy miankina amina asa chaîne anankiray na station na trano mpamokara na sala amin'izany le hoe mpanao gazety maleo teny zany hoe mbola mizara vaovao ve sa inona moa zany mba tsara ho fantatrina any an-trano ihany ngamba ny eny mpanao gazety maleo teny freelance araka izay miteny anary free afaka maleo teny amin'ny teny anglisy tsy miankina amina orinasa antserasera eto amintsika ny orinasa antserasera manahirana ihany satria ny roa andro tokony fezina mpanao affaire mpanao politika dia manana matoan-dahatsoratra ligne éditoriale zay matetika politisé be dia rehefa maleo teny ohatr' izao ianao tsy voafehana zany fa mba afaka malalaka ianao zany amin'ny zavatra ataonao fampitanao vaovao sy ny sisa ary misy fiantraikany be misy ankony be dabe zay amin'ny ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ve andeha toko hoe mankasitraka mankato manaiky ny fisiny zany atao hoe mpanao gazety maleo teny zany raha ny fahitandro Rondi manana ny karatra amin'ny fanaova gazety aloha dia makato izy zany fahitako azy fa io ne tsisy hoe makato na tsy makato tsika mpanao gazety tsisy hoe akataovina na tsy akataovina mpanao gazety ianao dia miasa ianao na iza makato na iza tsy makato miasa ianao satria zay no anjara andraikitra anao tsy mila fankatoavana izany izy zany ny toeran'ny mpanao gazety eto Madagasikara ny fahalalany asa fanaovana gazety amin'ny ankapobeny zao zany tsika zao miditra mandava voandray raha ny bilan ny mandao teo aloha amin'ny atao hoe solitena ny reporter sans frontières anao indray nametrako ny fanontany ianao ne ny tokony hamaly an'izany so satria ianao zao vao tany amin'ny nataon'ny gendarme fanadiadiana teo fanjava misy lo ianao zao vahiny eto mantsy mahazendanary eny lova tsiratsiatra ihany satria fizaran-kevitra fizaram-baovao ataontsika isanao fa mahazendanary eny hoe manahoana moa ianao no antsona na nisy vahiny na antsonao ny mpanao gazety dia tsy tompona andraikitra amin'izay fanambarana ataon'ny vahiny tsy voafatotra amin'izany izy za zao vahinao androany raha misy zavatra ambarako eto dia za tompona andraikitra feno amin'ny zavatra ambarako fa tsy idirany gasikara mihitsy ka ny mpanao gazety dia izy manasa olona fa le olona milazan'izay lazainy eo tsy tompona andraikitra amin'izany ary zany magaga anaty amin'ireny ka anao miteny hoe ndao anao bilan eny e mafaka manao bilan tsika somary manerana ihany le bilan satria mialatsiny betsaka ny mpanao gazety natsotsoina ny adiadiana tery nisy koa ny nisy ihany ny raha matahora madinidinika hitane tsotra be tao anatin'ny 5 taona farany no nisy toerany Madagasikara nidina be ny azakazaka be very teo amin'ny 70 lariny 70 mahery tsika tamin'ny 2 taona iny dia mbola niemitra ihany asa mety laratsika amin'ny herintaona vokatry ny zavatra nisy eo tamin'ity taona ity manabe amin'izao fotoana zao no atao ny fanadiadiana andrafetana ny filaran'ny classement mondial ny liberté la presse amin'ny herintaona
manabe zara amin'ny zava-misy amin'izao anisan'izany ny antsonanao mety izy fiatraikany amin'ny heritaona zany ka de raha ozy anao miteny hoe bilan zao ke somary bilan somary miiba kely ihany raha ny filarana Madagasikara amin'ny inona filarana apetraky Reporters sans frontières isa-taona. Inona no mety ho antony? Ny antony de satria mety io ne ny olona zany rehefa manao ohatrany io fitokeo olona fa ny fitondrana tsy matoky valera no matahotra mpanao gazety. Fitondrana matoky valera tsy matahotra mpanao gazety zany. Zay fotsiny amezako azy. Azo vahana nefa ve zany olona zany? Azo vahana zany ka rehefa matoky valera. Ahoana ny anatsarana an'izany? Mila matoky valera izy amin'ny zavatra ataony. Tsy matoky valera ianao ohatrany olombelona io sary-piaro ianao. Ny olona sary-piaro de olona tsy matoky valera. De miteraka herisetra ny fahasarotam-piaro ndray de ohatr'izay koa. Mpitondra sary-piaro mpitondra tsy matoky valera ianao de lasa matahotra mpanao gazety de lasa miteraka herisetra zany eo amin'ny mpanao gazety. Herisetra zany tsy voatery hoe mamety tondra ny herisetra fampirorona ara-tsaina de efa herisetra. Amin'ny Reporters sans frontières solotenanao eto Madagasikara moa nametrako an'izay fanontanian'izay fa iroso ihany koa tsika anisany miteraka adihevitra be hatramin'ny marain'ny andro ny resaka vaovao avy any Vatican amin'ny hoe nankatoavy ny fiketrehana masina zany no tsofandrano ireo mitovy fananana sy ireo ataontsika hoe ny sarabady ka nanambady indray zany araka ny vaovao zany zay nivoaka tamin'ity androany ity ratsorina zany de ny hoe ny fankatoavana saingy tsy tafiditra ao anaty fitsofan-drano zany saingy tsy tafiditra ao anatin'ny atao hoe sakramenta ny fanambadiana tsy azo atao ao anatin'ny atao hoe liturgie sy ny any amin'ny fiangonana sahala amin'izay ny fepetra sy ny fanazavana raha ny vaovao zay voaray atsika zany ny anaty tena le réaction à chaud avy hatrany amin'ny atao hoe mpandinika anao ny fiarahamonina zany atao hoe église catholique zany adihevitra manerana zao tontolo zao le izy tamin'ity androany ity. Eto marina koa vao nafantatra an'izy iny asa raha atao hoe mpandinika za koa tsy katolika fa ny tiako tena ohatran'izao hoe tsy mahagaga reny raha amiko nefa nisy ny fotoana hoe taloha zany tsy azo atao mihitsy manao batisa zanaka teraka ivelan'ny mariage tao amin'ny katolika de tadiorina ny akena le izy ity papa amin'izao ty zany jésuite izy io ary izy tena olony fanovana be innovation be de zay tsy gaga raha misy an'io tsodrano hoe io ne tsodrano fotsiny fa tsy sakramenta eny fo zany gasy hoe tsodrano zava-mahery matao ianao tsofindrano zany ianao pikabary gasikara mahafantatra tsara zany hoe tsodrano ny lanjany tsodrano amin'ny malagasy de iny zany hoe atao le tsodrano zava-mahery amiko iny dingana ray ve alohan'ny tena fanekena azy fa io ne ny miesaka zany ny papa manaraka ny toetrandro foana misy foatra fotoana efa ela be hoe manomboka zao ny hira ataovy mifanaraka amin'ny toetrandro asivy reggae asivy tsapika zao ndray zany manaraka an'deo inona moa ny toetrandro anie zao de io resaka somary saripady be le izy nefa saripady le izy fa zao hitanao io ane misy ao anivon'ny tontolon'ny katolika ane misy ny io moa resaka hoe vavy samy lasa amin'ny lasy vavy homosexuel tontolon'ny sehatra katolika ane misy zany ny mopera impiry moa ny scandale eratany hoe misy mopera homo misy mopera mba tsy tena hoe pédophile betsaka ane zany ka za manokana tsy hoe manarasy katolika aminao satria tsy zany fa mijery réalité fotsiny zava-misy hoe tsy zendana zany raha nisy anay satria miezaka foana ny Vatican anaraka ny toetrandro misokatra farany fahitanao azy hoe mety hisy akony hisy fetraikany any amin'ny atao hoe finoana katolika romanina ny tranga salamreny satria raha ho an'ny androany tontolo de lasa tena misarabazana mihitsy ny aza misampino katolika mbola ny raisam-pirenena zany resako zany hoe resantsika Madagasikara aveo misy risque le izy indrindrindra eto Madagasikara zay mbola manaraka fomban-drazana be sy de mbola tena manaiky an'io zavatra hoe fiarahany lasa amin'ny lasa vavy samy vavy mety izy fetraikany fa miankina amin'ny église catholique eto Madagasikara hoe anome fanazavana ve zareo hatramin'izareo mbola tsy niteny tokony manome fanazavana izy rassuré ny ondrona fa tena fa betsaka aloha ny teny hoe hiala katolika hitako vao marina zareo zany tokony hanazava tsara mba ampitony
ny mpino katolika. Ny fivondromonina be évêque moa zany anisan'ny rafitra atao hoe faratapony ihany koa raha ho an'ny katolika eto amintsika miandry an'izay fanambaran'izay tsika fa raha ho an'ny Madagasikara manokana izay mifamatotra koa amin'ny resaka kolotsaina soatoavina fantatrao fa lasy vehivavy ny soatoavina malagasy sy ny kolotsaina ka nitranga salam zany nisy an'ireny le resaka LGBT teny amin'ny antemira-pireneny reny rehefa sahotaka ny teto an-tanàna ao anatin'ity trango ity zany tsy voamaky ampizara ny malagasy indray hoe nitranga salam zay sa inona ny tokony ho atao amin'ny mpitarika katolika androany zany ho an'ny eto Madagasikara raha amin'ny randidoni manazava izy hoe inona marina no dikan'iny vaovao iny satria ny olona ne mbola misy miteny hoe zay tsy mino an'izany nanasonian'izany tokoa ve ny papa io koa mantsy ny kristianisma ne no tena natonga ny resaka io fa za miteny anao gasikara misy maky miteny zany fiarahany la samy lava avy samy vavy homosexuel zany kolotsaina vahiny za miteny aminao fa tsy marina zany ny gasy teto talohan'ny fidiran'ny kristianisme de fa nisy zany nisy ny homosexualité fa tam'izany ny tamin'ny fiarahamonina taloha rehefa somary tsy de manaraka fenitra loatra ianao de tsy enjehana tsy arina fa ndrendray anao reny olona reny ndrendray lasa ohatrany hoe mpitsabo lasa ohatrany hoe samana lasa satria ohatrany hoe manana hery hafa very zareo za zao ndray mandeha anatrika fitampo tany amin'ny faritry boeny tany de ny olona ohatrandray zany homosexuel no lasa ohatrany hoe olona misy tromba misy sazoka de zareo mandray anjara amin'le tsy esorony fiarahamonina fa mandray anjara be mihitsy amin'ny fankilazana amin'ny fitampo de zareo no mampifalifaly manao animation amin'le fety zany fa taty aoriana moa zany tonga ny kristianisme ihany eny tena hoe za tsy mampirisika ny homosexualité mitena zany fa milasa tantara fotsiny fa ny kristianisme finoana kristiana ny tena natonga ny le hoe fanavahana be sy fanamelohana be an'ireny fa taloha sekatra amin'ny filazan'ny homosexuel taloha tamin'ny gasy ary efa nisy foana zany hatramin'izay ary nisy ara mpanjaka tamin'ny faritra maro no efa sekatra ihany koa fa ngamba tsy fotoana fa lizy mantsy lasa any amin'ilay ataontsika hoe mi-officialiser ohatrany hoe mamelanja miafinafina any ambadibadika rehetra any nge mety samy malalana eny amin'ny fiarahamoniny fa zao zany lizy lasa ohatrany hoe lasa ara-dalàna zany mety fisina tranga zareo tena mbola tsy midika ara-dalàna io tsodrano izy fa zany tsy midika ara-dalàna ka eo amin'le filalovana le voambolana mihitsy ny tena tiako antanin'androandi mantsy hoe atraizany mety en jeu ao anatin'izay le hoe fitsofan-drano fa tsy fanamasinana ivela sakrameta tsy mety dingana ray makany amin'ny fanekena amin'ny fomba official izy fa zany aloha mbola tsy sao de sao zany mbola mety ela be zany andrasantsika moa zany mety hoe vaovao official moa zany fa ny tsika moa nresantsika eto de hoe ireo le actualité adihevitra eny amin'ny fiarahamonina de hoentitsika eto ambony plateau hoentitsika eto ambony latabatra andrasantsika no mety otoa ny verina kely eto Madagasikara tsika randidoni ny tontolo politika miazakazaka no mety ho fahitanao aloha zany nitranga misy amin'izao fotoana zao satria na tiana na tsy tiana lany ny filohan'ny Rajoelina vita ny investiture manao ahoana ny fahitanao an'le paysage politique raha nisy ny fanoherana fifidianana raha nisy ny boycott nataona collectif des candidats raha nisy ny atao hoe fampiakarana d'option fampiakarana amin'ny tany tsy fandehanana amin'ny fidy mizaka amin'ny teny gasy tsika kanefany izao ny tranga misy makany amin'ny atao hoe ara-dalàna sy légitime ilay candidat larana fahatelo filoham-pirenena ankehitriny tompoka tsy azo lava aloha de filoham-pirenena izy zay aloha tsy azo lava zay fa ny any zany ny any tena mampalelana fotsiny amin'izao fotoana zao mizarazara be mizara ny fiarahamonina malagasy zany amin'izao fotoana zao tena mizara ny ohatrany misy antsana be zany eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka misy ny mpitondra zao lasa lazainy zareo fa hoe mpitondra ny ino moa zany miaraka amin'ny vahoaka madinika moa zany sy le mena jirona-koho sy ny ana reny zany misy antsana be sy ny nataoko hoe klasy ambonimbony lasa misy fisarahana be de hitako hoe mampaleo satria zany averiko foana hoe ny fandrosoana ho an'ny firenena ray mila ny zanany rehetrarehetra zany ny firenena ray amin'ny fampandrosoana donc tsy misy hoe tsy tokony hisy hoe olona avahana na olona esorina ary tsy tokony hoe misy olona ambanina na olona ambonina kanefa de zany hitako fa ny elita zany zao lasa
maka distance dia le vahoaka madinika azo apresahana no lasa miaraka be any fitondrady hitako mampaleo zany fa tokony arenina zany toetra raha zany fa lasa misarasaraka be ny voaka malagasy. Azo atao hoe mivirina amin'izany satria akoatra ny élite, ny intellectuel, ny manam-pahaizana reo le avaram-pianarana maro samihafa dia tena hoe mametra-pialana amin'ny politika, ataovy eo amin'ny politika anareo dia misy akony ilay izy any amin'ilay fampandrosoana n'ilay firenena. Misy akony mihitsy satria ahoana moa raha ianao élite ve no midémissionne, ataoko hoe midémissionne miala andraikitra. Aiza moa ny fandrosoana, aiza moa nisy ny fandrosoana zany miteny foana aza tsy mety zany ary tokony zany tokony vaindon-draharaha amin'ny fanjakana amin'izao zany hoe miavana amin'ny élite fa tsy voamaika aza mampiady ny élite sy ny ataoko hoe sarambambe mbahoaka le te voaka madinika ty le aplarinao izy maka jirona koa na tenenao hoe ndana fa misy hoe volanjaza zany ndray nantaniko zao misy olona fantatra vatra kaikiny dia nareo fa nazy loatra mbola sy nazy fa volanjazany zany ndray hono zao mbola zaraina tsy fantako tsony le izy dia tsy mety zany tsy mety ianao ohatra fa mpitondra an'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy mpitondra ny hoe tsy fantako avy ary atsimo na avy ary avaratra na ny ambony na ny ambany fa mpitondra malagasy rehetra tokony averina zay tokony ataonao zany zay iavanany malagasy rehetra sy mampiombonana ny malagasy rehetra. Raha ny fahitanao azy hoe manana zay culte zay ny filoham-pirenena any Rajoelina. Tokony anana izy. Za tsy afaka hitsara azy satria za tsy eo akaikiny fa tokony anana an'izany izy. Ny laza tokony tonga saina amin'izany izy hoe tsy mety le izy. Raha ohatra ka tena hoe zay no mipetraka. Ny antso ny atao hoe fisokafana ny filoha any Rajoelina tamin'ny sabotsy nandritra ny kabariny tamin'ny antony investiture mety hoe fisokafana traiza no everindreo Donny fa tokony ataon'ny filoha amin'iza sy amin'iza na endrika sahala amin'ny ahoana satria anao milaza hoe tokony mampiavana ao anatin'izany rehetra zany. Misaotra azy aloha nanao an'izay kabary zay za koa talohan'izy ny kabary efa niteny tamin'ny talavitra raha vavy anankiray hoe tokony misokatra izy dia niteny moa zany hisokatra fa tokony hisokatra amin'ny rehetra izy zao ane zao ane izy gasikara collectif ave ohatra zao ane izy gasikara malagasy daholo izy zany izy sokatra malagasy rehetra izy amin'ny hery rehetra rehetra satria zao le izy fanamby roa no miandry ny ty fitondrana zao ty ataoko hoe fitondrana zao ty za tsy teny hoe any Rajoelina fa ty régime vaovao ty mandat vaovao ty fanamby anankiroa ny ray dia fanamby hoe mila mitady izy mila ataony zay amary toerana azy stabilité dia ny faharoa mila ataony zay iverena amin'ny fiatokisany aminazy tsy fiatokisany malagasy ihany io fa indrindrandrindra ny fiatokisan'ny mpamatsy vola bailleur de fonds efficace na atsotsika hoe PTF partenaire technique et financier ka mba iverena an'izay azahoana an'izay le famarina toerana zay stabilité sy iverenan'le fiatokisana zay dia tsy misy afa-tsy fisokafana. Misy ny elatra mety misy ary efa nisy ny teny an'izany henoko fa za aloha tsy naheno fa ny olona ny teny misy elatra elatra mahery fihetsika extrémiste dia miteny hoe tsy mila an'izany tsy mila misokatra zany tsika ihany ny eo tsika nahazo ny fandraisana dia tsika ihany ny eo eny azo ataony zany tsy maninona zany ka fa rio avy eo tsy ho aharitra elana zany satria ny bailleur de fonds io raha nitanay aloha nitako fa miresaka aminjareo mahafantatra tsara ny olona eto Madagasikara izy indrindra tompona andraikitra fatany daholo mifisa ny tompona andraikitra rehetra rehetra ka raha hitany hoe io mitsanga le gouvernement zay izy daholo nao reto ty ve tsy le olona le misy olana amin'ny resaka trafic ty ve tsy le olona misy olana amin'ny resaka mœurs ty ve tsy matoky izy ty ve le olona le nisy olana resaka fanodikodinam-bola tsy atoky izy dia okende eo foana za miteny za tsy haiko raha efa miverina fa ny bailleur mihitsy no niteny tamiko ny hoe ny vondrona européenne hoe ny tapahana ingy izy ny aide budgétaire ny fanampiana satria tsika ny atsasaky ny vola ampiasain'ny fanjakana ingy alaina trosaina avy any ivelany zay tsy ny aide budgétaire ny anay ozy izy ny anjarany amin'ny aide budgétaire fa ny tapahany tamin'ny titony ty volana mety eo zay ny resaka an'izay tsy haiko rehefa miverina misy dikan'izany matoa ny tapahany aide au développement izy zany tazominay ozy izy matoa izy nanao an'izany misy dikan'izany misy zavatra tsy atokisany eo tsika ane miteny foana
raha tsy fa za ohatra ny m'inspiré am'le izy mitentsika zao hoe fahafana miteny liberté de la presse, liberté d'expression tantandalana de mety misy miteny hoe zinako moa ny dikan'izany tsy inona ny fiatraikan'izany amin'ny tsisy dikan'izany tsisy lanan'izany tany zay fa misy dikan'izany misy dikany ho azany maka ohatsika Hongrie dia mpikambana amin'ny vondrona européenne nisy vola tokony me vondrona européenne azy 42 millions d'euros fa amin'ny vondrona européenne ny teny tazomina aloha 10 millions d'euros amin'io satria Hongrie dia tsy nanaja ny fenitra ny tany ny fanjakana tandalana misy dikan'izany reny zany misy dikany reny fenitra apetraka reny fa tsy hoe tentenina fotsiny hoe tsika raha tsy naraka an'izao tsy maninona tsy mety an'izany ka tena reny jerevany zareo ary matoa tapaka zany matoa zany teny tamiko ny vondrona européenne raha misy ny adsoina dia zareo fenty najanona ny aide budgétaire misy fepetra tsy fenty tao matoa izy nanao an'izany donc mila arahana tsara le izy ka zay nantaniko mantsy hoe raha ohatra ka miresaka fisokafantsika fisokafana atraizy tsika ny réalité jerentsika eo ny TGV plateforme zay niaraka tamin'ny premier mandat nanoana azy io zao ny sokatra tamin'ny atao hoe upara zareo reo le ivelan'ny TGV de efa atreve ny fisokafana zay ny préciseko hoe RMDM collectif des candidats tsy fantatro zany misy endrikana politika sala am'izay tonga hatrany ve ny fisokafana mety ananao jeu lehibe sa hoe rehefa misokatra amin'ny upara izy defa misokatra ohatra tsy voatery gouvernement tandresahako fa any amina rafi-pitamtanana mihitsy zany hatrany amin'ny volaboakapatra tsy ndrara-pahefana miankina amin'ny fahaizany ny fitondrany ohatra ny ohatra ny ara mila fahaizana manokana izy misy délicatesse misy finesse mialatsiny amin'ny teny vahiny ka miankina amin'ny fahaizan'ireo mpitondrareo ao ny zareo hoe atraiza le fisokafana tsara ho ara ohatra mandray anjara dolo ny zanaky ny firenena rehetra satria zay no antoko ny fampandrosoana tsy tokony isy ahilaka ary io antso io ane tsy voatery ho an'ny mpitondra zao ihany fa no an'ny mpanohitra koa ary raha ohatra tsika ka miala manana amin'ny fahaizana tokony ilain'ny firenena fa tsy ampiasaintsika le izy satria hoe tsy tianay io de fa misy fandrosoana very ao anatin'izay ne azonao ohatra ndray mpitondra ka miteny zay tsy mila andreo fa na misy zavatra fantatra ary fa mavita zavatra misy olona mavita zavatra zay tsy mila anazy fa misy fandrosoana coince ao noho izany tokony misokatra faran'izay lehibe indrindra ny varavarana fa za tsy de hoe misokatra RMDM tsy teny zany tsy asiko anarana hoe misokatra faran'izay lehibe fotsiny varavarana fa ilaina zany raha le paysage politique mety hoe ilaina ve ny atao hoe fipetrahan'ny filo André Rajoelina eo ambony latabatra manoloana ny mety ho fanomanana ny hoavy ny 10 taona manaraka ny fifidianana législative sy ny communal satria niteraka olana amin'ny processus électoral teto Madagasikara nisy nangataka an'izany avant ny élection tsy totosala izy mety mahatsara ny filohan'ny Rajoelina ve ny fipetrahany amin'ny datatabatra boribory amin'izao fotoan'izao sa efa roso tika tsy mipody koa noho izay le fahefana efa eo am-piaratana an'izay izay misy resahantsika teto Gasikara tamin'ny farany teto tamin'ny volana Mai efa elaela any de niteny hoe pasoiny domo satria tsy ho tavavoaka hoa io sahirana be io olana be io pasoiny domo aloha le domo tsy mipasoka tsy mipasohana le domo de zao ny efa rany mbola azo pasohana foana ny domo mbola izy fifidianana manaraka ane mbola azo alaina foana le lalàna ny fifidianana ny code électoral loi électorale tsy fantako izay antsonareo anazy mbo azo pasohana foana iny alohan'ny idirana ny fifidianana manaraka ohatra nefa mipasopasohandrareo samy rerittoire le izy de ohatra nefa misy fanovanovana hafahafa zany fa ka ohatriny ahoana le endrika fipasohana domy amin'izao mba endrika fipasohana domy mba ho fifidianana ekeny rehetra sy ankotoaviny rehetra zay nge ny ilaina tsy manozongozona ny fahefany filohan'ny Rajoelina tokony tsy midika ho farisena ho anazy ny andatabatra boribory tsy fantatra ohatriny ahoana zany tsy tokony atsiary teny izy hoe resy raha ohatra izy ka misokatra hiakatra andatabatra boribory izy aloha tsy voatery tenany manokana ne zany fa hoe misokatra fotsiny izy tsy voatery faharesena ho azy zany fa afaka mifamaika zany ohatrany hoe fandresena ho anazy ohatrany hoe ka afaka mizesty izy za zao ny eto nareo atsokonareo afaka heverinao vomaika zany fandresena ho anazy ne fa tsy voatery raisina ho faharesena
Ohatra ny ahoana ary mety ataontsika hoe tena zavatra atao hoe lara-pamena ho an'ny filohan'ny Rajoelina zany amin'izao tsika miresaka zao raha ny fahitany raha andidoniana azy mandeha manko ny adefitra ny amin'ny resaka gouvernement prime ministre sy ny maro samihafa ho anao manokana sady amin'ny mampanao gazety mpamakafakanao ihany koa raha mijery antsika ohatra ny filohandroany inona ny miveriny raha andidony fa tokony lara-pamehana ny azagazahan'ny filolo amintsika miresaka zao. Ny voalohany dia miverina manaja ireo andry ankinan'ny demokrasia rehetra sy ny fanjakana tandalana manaja ny fafana miteny fafampanao gazety ny manaja ireo fenitra mifeny fanjakana tandalana inona moa zany dia tsy inona fa hoe ny olombelona rehetra dia samy eo ambany lalàna daholo fa tsy misy olombelona hoe ambony lalàna dia misy olombelona hoe izy foana ny sahirana ny mpangalatra koa zao dia migadra ny mpangalatra miliara tsy migadra tsy mety zany tsy fanjakana tandalana zany miverina manaja ny lalàna mifeny fahaiza mitantana fanjakana tsara tantana bonne gouvernance miezaka miverina manaja ny zon'olombelona zo isan-karazany indrindra zon'olombelona amin'izao zao misy olona mpiaro ny zon'olombelona sy mpisintona lakilosy natasa any Sambava any Antala izay hiarany azotsika atao ihany hoe Antsonjay ihany miaro ny vahoaka izy izay voaroaka voarava-trano dia amin'izao izy zao na any ampigadrana miandry ny fitsarana azy io indray zao no mety apalaza Madagasikara atoanto satria efa lasa miditra misehatra resabe io vaovao anankiray io zao dia zanatra rehetra zany zany lara-pamehana daholo miverena amin'ny fodotry ny demokrasia fa mitady somary analavitra n'le izy i Madagasikara amin'izao inona ny antony satria mihevitsika fa Rwanda no modely Rwanda tsy modely ka Rwanda tsy modely amin'ny resaka demokrasia tsy Rwanda tsy modely akory na amin'ny resaka fandrosoana tsy modely akory izy satria tsika aseho ny Kigali ny ampovoan'ny Kigali centre zay madio be sy misy lany dia izy tsika hoe mandroso be izy zany tsy modely fampandrosoana sy tsy modely ny demokrasia Rwanda satria Kigali tsy Rwanda ohatrany Antananarivo tsy Madagasikara zay ny tiako tenena resaka gouvernement hidirako kely adefitra resaka prime ministre ndao resantsika kely inona ny tianao antanina marina kokoa tonga dia tena mahitsy ka raha ny sotrarano kely aloha sao dia kendainao voatazona amin'ny toerany ve ny prime ministre Tsay Christian zay efa teo hatramy 2024 mbola meloa amin'ny mandany akory ary tsara toerana ve tokony hanova zany prime ministre zany ve ny filoha ny république ny Madagasikara satria kabary ny teny amin'ny ACC moa ny change pas l'équipe qui gagne sy ny sahala amin'izany ho anao manokana ny toeran'ny prime ministre équipe qui gagne ve aloha le teo hoe équipe anandresa zay aloha ndraisina voalohany ane aminao zany andresa tsy nandresa tsy fantatro fa tamin'ny 5 taona lasa ny toerantsika teo amin'ny fandrosoana eran-tany dia amin'ny 10 larina 5 alohan'ny farany 5 taona teorina larina 2 alohan'ny farany zany hoe raisa zany firenena tsy resitsika raha mitoy izao dia tsy mety vitan'ny farany fotsiny tsika gidina fa mety any ambany mity mihiba raha misy zany équipe qui gagne ve mampieritreritra na izany na tsy zany hita ihany ny ferahany Andry Rajoelina sy Christian Tsay je t'aime moi non plus misy fotoana hoe tsy mifanaraka ane zareo dia fa izy kosa aloha tena nisy fa nisy fotoana mihitsy anao kastinana prime ministre imbetsambetsaka ary ny tolo katolika tsika miresaka katolika tao tafiditra tao anatin'izany fantako zany satria bon misy fa taloha zany tsy tanteraka moa ilay izy ny henoko dia mbola mety aniry janona ihany ve Christian Tsay tsy fantatsika ane zany misy koa miteny amin'izao mpanao gazety ianao mpanao gazety fanaovana gazety resahana eto tsy manana proof amin'izany vahiny fotsiny hoe izy tia hanova tiany atao misy resaka ohatrany hoe vehivavy asa mety hoe ministre ny kolotsaina teo aloha ny apetranao inona moa zany zony ange zany sy tsisy olana mety zany koa mifanirian'le elatra mahery fihetsika ao amin'ny tontolon'ny Laurence misy koa miteny ny ministre ny fanatanjahantena amin'izao koa tiany apetraka iny manko mba manana roy réseau any amin'ny frantsay sy indrindra amin'ny tontolon'ny socialiste betsaka ane raha ohatrany hoe pronostika betsaka fa ny fahitana azy aloha
hoe mety vena tsy mety nyzona ny Christian tsy angambany andrajoelany no afaka mametraka an'izany hoe izy ihany afaka miteny hoe mety sa tsy mety ny stratégie politique mantsy ny jerentsika ny mahatsara ny firenena mantsy amady-hevitra any antsika de io zany zao le opinion Donny mihitsy no tsy opinion le teneniko teo fa pronostic ny eny quoi fa eto ndray mangataka an'le opinion mihitsy ny hoe raha teo aminao ny toeran'ny filoha zany inona ny mahatsara anazy kokoa sy ny mahatsara amin'ny 5 taona manaraka kokoa nisy bilan kely ny tantarainao ihany teo amina resaka indicateur filaharana ohatra de zany rehetra zany no satria ady-hevitra momba an'izany zany zao no mainga etseroan'ny mpanara-bavao za tsy eo amin'ny toerany andrajoelona fa raha izany ara mety foana amin'ny manova satria rehefa tsy mondro mihitsy ianao de lasa routine de rehefa routine de tsisy fandrosoana lasa manao sur place ianao zay le izy tandre moa zay sy Christian zay mifandray tsara tsisy olan'izay fa teny an'izany tsy hoe anao sao de isy anenjika anandro hoe tsy tian'ny Christian zay fa azafady tsisy aiza mihitsy fa tsara foana tsara foana mihitsy ny hoe tsara zay le miankina amin'ny fisokafana dikan'izany tsy maintsy manova ianao tsy maintsy tsy afaka iverina amin'ny teo aloha zato isanjato ianao fa tsy maintsy misy fisokafana amina hery hafa ankolafy hafa olona hafa noho izany fanovana zany de tsy azo iodivirana manahoana indray no mety gouvernement technicien ve politicien ve sa inona fangaro eo foana politicien indraindray misy technicien politicien misy politicien technicien donc fangaro eo foana eto Madagasikara maro ny olona mahay maro ny olona tsongon'olombolo maro ny olona manam-pahaizana mahaiza mifidy ny fanjakana inalazako administration publique dia zavatra mavesatra be ary sarotra ovana noho izany ilana traikefa ny administration publique tsy ohatran'ny privé io tsy ohatran'ny tsy miankina ka hoe alainao olona vao mivoaka ny sekoly na de mahay be sy major ohatrany de apetrakinao eo fa ny administration publique tonga de mavesatra mila olona efa vokiandro manana traikefa vo afaka tantana sy miditra am'izany profon'izany ange am'izao fotoana zao hitanao Gasikara tantoato tsy misy asika tena hoe tsy misy atoro fa tsy zay le izy amnésique tsy misy mémoire tsony ny administration zany mahatonga reny ohatra hitantsika farany teo olona efa abrogé efa nesorina tao amin'ny toerana de mbola nabrogena fanindroa ndray any amina conseil des ministres mamenatra ange zany azonao ohatran'izany misy tamin'ny ACDD zao ohatra tamin'izay tao amin'ny ACDD miantso ny présidence ovina moa nareo mifarina mandahanareo misy dossier any misy atota taratasy any amin'ny présidence momba an'izany zany ve de antanina tsy fantatra zareo koa le satria tsy eo le olona mahafantatra anazy ngamba be da be ny adosona am'resaka arifenitra zao tanekinao be da be ny arifenitra tsy mandeha protocole satria lasa adino ve le traikefana arifenitra miverina foana zany isaky misy zavatra amseho ina ny antony satria olom-baovao nalatsaka avatsisy ary na tena mitondra eo mety tanora be za tsy misolana amin'ny tanora tsara ny tanora fa ilaina traikefa ny administration publique mahavesatra io tsy vitan'ny olona tsy ampy traikefa ny administration publique ary betsaka ny olona manana traikefa amin'ny administration publique mahaiza mifidy mahaiza manampy an'ireny fa raha tsy zany de sahirany eo foana fa na de zany mémoire adino zany fotsiny ara de fa tsy mety zany tsy mety zany manao adosona betsaka be da be anao mahita ny ohatra am'izany angamba tatoato hoe tito mivena ndray tito ohatra am'izao ndray adosona matetitetika tsy mety zany asa manimba sary an'le fitondrana izany zany izy anefa tafiditra ao anatin'le fisokafana ihany koa ny mpiambana gouvernement raha nefitry Donny ve tsy azoko tsara ny tena tsy manontany tokony ampidiriny flo anatin'le fisokafana etseretany tiano atao ihany koa ve le mpiambana ao anaty gouvernement mihitsy zany hoe mety ho ahitana olona ivelany ka gouvernement mihitsy ny resantsika ane tokony gouvernement mihitsy no resantsika ka raha ny tena fetsy izy tokony ahitana an'izany mihitsy ny ary io zany frustration amin'ny équipe sy ny salam zany zay nanao
propagande reny tsy tazany zay ny tolony matetika zany avoaka amin'ny mpikambana TGV indrindra hitantsika an'izany ka zay le erreur foana zay anisan'le erreur zay nge gasikary le hoe misy hoa olona mety misy mpanolo hevitra koa zany mpanolo hevitra mpanolo tsaina zay somary mikavivy ihany de managadra an'le folo jereva nge efa nitentsika teto hoe adsona ny nana ny isan'ny loolona satria toerana tokony mena ny namana reny de nahinanao misy zao olona zany nanateny izy eo lasa loolona nefa nahinanao le toerana de tsy lasa loolona izy de tsy faly izy zao novanandray ny CFM zay apatrivika fa disposition transitoire zany hoe zavatra mandala ao ny fahazoana na fahazoajanona fa mbola nanapa-kevitra moa toizany de nahena ny isan'ny mpikambana zao mety misy olona nanantena hoe tonga ny fandresena de mba nanantena ho lasa CFM nefa mihena ndreny sa CFM ny ACDD tsy teneniko tsony hatram'izao mbola sy tao izany isolo anay de zay moa zany mbola miantony eo foana zany mandra-piandra le isolo anay de mety misy olona zao manantena za zao rehefa tonga ny fandresena mety tokony ho lasa ACDD nefa mikatro eo le izy tokony izy fa efa naveriko teto moana ao anatin'ny lalam-pandreny misy hoe conseil économique et social reny tokony atsangana ametrahana namana be da be zany namana efa tsy faly nge zao tsy hoe tsy faly eny ataoko hoe tsy faly tsy mahazo toerana satria be da be toerana tokony mena azy lasa kendakenda ina dolona tsy atsanganao indreo tsy fananganana ny CES aloha nge tsy fanajana lampandrenina ihany antandremo fa anticonstitutionnel ihany zany sy ny tsy fametrahana ny toen'ny ACDD anticonstitutionnel sy voalaza anaty constitution zany raha miresaka gouvernement tsika raha ndidony ovinana ny mety kokoa raha zao situation zao avant mialohan'ny fety ve sa aorianan'ny fety zany hoe ny amin'ny taona vaovao iny sy ny raha amin'ny atao hoe stratégie politique fampandrosoana firenena manokana satria tsy nisy deuxième tour tsika lasa aloha zany tia ny fianianana zany hoe manomboka ny 16 décembre zany mandany manisa 10 taona tsika ka raha ny hevitra ao mialoha sa aorianan'ny fety raha ohatra ka misokatra le izy zany hoe am'le gouvernement zay everina fa hoekeny olona maro kokoa tsy mahinana aorinany azy fa ohatra ndray le izy ka le gouvernement tsy misokatra satria voafehan'ny le elatra mahery fetsika ny fitondrana de tsy mahinana ao alohany azy satria am'izay fotoana zay na de tsy de faly azy ny olona de tsy adinodino iny satria izy ao anaty fety azonao nytiako tenena stratégie avoakany hoe alohan'ny fety any de na hoe iza koa rety de adinony indra fa izy lasa izy manao fety manao krismasy manao taombaovao donc zay arakaraky le lokon'ilay gouvernementa zany no hoe alosa ao arinany eo amin'ny atao hoe fifandraisana iresa-pirenena miteraka-devitra ihany koa ny resaka hoe fanendrena andreo le maso ivoatsika ro andidonia somary sahirantsika tamin'iny mandat voalohany iny raha ny statistika zay jerentsika zany de ataontsika hoe latsaky ny folo aloha hatreto zany ny tena hoe voatendry misy andreo consulat ihany amina toerana sasany toerana 2 nefa no ataoko hoe misy an'izay solitenany Madagasikara zay ny efatra am'ireo no tantanan'ny ambassadeur ny ambony zany somary sahirantsika ka tsy fantatro manahoana indray zay ho amin'ny tia mandaha manaraka ity eo amin'ny resaka géostratégique zany sy ny diplomatie mihitsy iny misy fitavozavozana ihany aloha zany resaka géostratégie fa araky ny teneniko teo hoe zay foana mila mitandrana zany satria zany zao ohatra toerana tokony ametrahana namana na ametrahana adversaire zany fanao ny olona rehefa tianao angina ny adversaire de alefa lavitra izy alefa ambassadeur maso ivo na ny namana rehefa tianao azo toerana de alefa maso ivo de zany zao mety betsaka ny namana zany zao l'orange tsy faly hoe za tokony ambassadeur na ambassadeur ary misy zany fa nisy mihitsy tsy orange anankiray orange nanoana be mihitsy nanateny izy satria zay fampanantenana natao taminy tafita ny tolona 2019 zao koa atao masovo ianao fa tsy lasa masovo mihitsy izy tsy faly izy tapitra mandat tsy faly izy misy zany donc mila mitandrana fa misy zany fa mila mitandrana de satra mitondra mila
mahay manao équilibriste ny président. Fa ny olana koa eo amin'le hoe fepetra ataon'ireo le mpanohana tamin'ny fotoanandro no fampelezan-kevitra, mety ho mpandrarà, mety ho mpamatsy vola, tsy miankina, mety ho firenena, mety ho mpandrarà tsotra anaty na ivelany, mety ho teratany, mety ho vahiny, manahoana ihany koa reny randidony zay mety raha manana hevitra tsara ihany ary le olona voafidy hitondrana an'le firenena fa saingy noho ireo le condition maro samihafa sarotra mitondra ozy ianao, manahoana mety fahitanao an'ireny trango ireny? Zay équilibriste ny président eny zay tokoa satria raha manendry masovo ianao mety hitanao hoe tsara le ho anao, mety le olona alefanao fa amin'ny firenena mandray azy reny dia manana zo anda an'ireny olona reny ary efa nisy zany donc satria arakaraky le izy tsy tiana ty satria olona resaka trafika malaza resaka tsy fanajana zorolombela sisa mety misy zany donc tsy azo ifanomezantsiny zany ka zony zany. Tontolon'ny politika hatramin'ny maly izy ty fandresako ary niverina hatramin'ny andro hoany efa mandesa ady ny ataontsika hoe ady mangatsika eo amin'ny sampanoana ny filohan'ny Rajoelina amina resaka ady eo amin'ny fandimbiasana ny filohan'ny Rajoelina na lay ataontsika hoe guerre de succession ho an'ny filoha mandehibe ny resaka succession sady hoe mbola eo nge voazonga izy voalala manahoana ny fahitanao an'izay le pratika politika zay mihitsy ny tiako antanina ny antony dia zao tonga hatrany amin'ny atao hoe fanovana ny lalam-panondrena manko ny ady hevitra hoe so dia kitiatsika io mba afaka mandafa amin'ny telony izy misy amin'ny pomba ihany loaranom-bavao daholo zany hoe io voasoratra fa tokony hiomana saditsika pratika politika eto Madagasikara manahoana ny fahitanao azy? Eny sady misy mety misy tsy mety marina tokoa aloha eto amintsika eto zany fanaovana politika tsy mifototra amina hevitra idéologie fa olombelona any ivelany misy ny gauche, droite, centre, misy ny démocrate, républicain, travailliste, conservateur. Hevitra dao zany idéologie eto amintsika ndraiky zany eto amintsika hoe Andry Rajoelina, Ravalomanana, Rajaonary Mampianina, Ratsiraka, olombelona ary dia nivokatra zany na misy manana antoko reo fa tsy hita mihitsy hoe ianao manko tena izany aorianan'ny Rajoelina misy fa tsy fantatra hoe io zao Ravalomanana efa ela va izany teo tsy fantatra iza moa zany raha tsy moa izy moa zany hitondra le antoko tim ny AKFM zao alo aka ohatra afitsika fa tsy manko de raha va miteny anarina am'izao hoe manahirana Andriamanjatony teo tapitra le tsy teo tsony Andriamanjato dia ny zanany ihany no misolo azy ohatran'izany satria olombelona no mitondra ny lay fiainana politika fa tsy fodi-kevitra tsy mety zay raha misy mieritreritra sady izy nisolo any Andry Rajoelina eny azo atao aloha zany fa no le tsy fisiny idéologie zany dia manahirana be zany eto amintsika azy izy mahita izy zao ny zanany efa hita eto matetika eo tsy fantatra ngina moa ny dikan'izany ndray eto makany amin'ny cérémonie any ivelany ankoatran'izay na izany aza resaka lalam-pandrena teneninao raha ohatra zany manolo hevitra anazy tsy stratégique mihitsy ny anova lalam-pandrena zao satria na nyantony satria raha ohatra ka hoe toilettage ohatra ataon'ny Ravalomanana tamin'ny 2006 hafa ina rehefa nampisy olana anazy telo taona taorinan'izy dia niala fa roa izy nao tena manova mihitsy tsika zao lalam-pandrena 2010 Andry Rajoelina aloha nampanao an'iny sy nampanaiky an'iny lalam-pandrena Andry Rajoelina zany io azonao dia raha ohatra izy zao ny anovan'io zany hoe miditra république vaovao zany tsika io manko nampidra tsika amin'ny république faefatra hiditra république fahadimy tsika dikan'izany fifidianana satria izy 2023 ny fidina sur la base na république faefatra raha miditra na république fahadimy tsika tsy misy fifidiana filoha-pirenena zany tsy vitainao ve zany ty mandaty dia no fifidiana filoha-pirenena sahady marina fanarisy ianao teo fantandreo fa afaka arona telo taona tsy fantatra hoe zavatra miseho eto amin'ny firenena raha za hoe tonga dia apetrakinao mahatsara kokoa ny filohan'ny Rajoelina zany tsy fikitihana an'io aloha raha tsy vita amin'ny mandat rindrina io raha ohatra ka hoe iova république raha fanovana kely madinika andalana ao anatiny andalana vitsivitsy tsy maninona fa raha tena hoe iova république tsy maintsy misy fifidianana vaovao fa eto amintsika moa ny lalàna sy ny any azo
mety hitandray ny olo ihany amin'ny va république ary io tsy maninona izy ihany eo raha ny tena marina raha ny tena lalàna ny politika sy lalàna tsotra miova ny république miova ny filoam-pirenena tsy maintsy misy ny fifidiarana ireo le ataontsika hoe raha amin'ny ady hevitra momba ny lalam-pandrenana raha Donny dia ireo le teboka niteraka ady hevitra be tamin'ity taona ity no mahatonga an'izany resaka zany eo aloha zany resaka hoe no mandat ny filoham-pirenena eo ihany koa reny le teboka miresaka ny resaka fanendrena prime ministre eo ihany koa ny teboka miresaka an'ireny le fametram-pialana enimpolo andro mialohan'ny fifidianana raha filoham-pirenena pirinasa no mieritreritra ny rosaka eo ihany koa ny ady hevitra momba an'ireny le président par intérim reny reo le nampiteraka ady hevitra rehetrarehetra reo zany no misy mivoa ihany hoe tokony jereny reo tokony diniany reo tokony ahoana ny mapety andreo manahoana ny hevitra ao amin'izay ampahany eo amin'ny lalam-pandrenana zany zay raha ohatra ka tsy mampiditra antsika amin'ny république vaovao zay tsy azo atao ihany fa io miankina amin'ny assemblée député sy ny olona satria eny anivony reny no ahafahana manao an'izany manova lalam-pandrenana ampahany azonao noho izany raha ohatra moa ka eken'izay député vaovao sy ny olona vaovao avy eo zany zavatra zany dia hafa ary zany nefa dia efa torohevitra sadiko tsika moa torohevitra nataontsika eto tokony tsy hoe torohevitra eny tokony hatonga saina ny ireo zay tsy eo amin'ny fitondrana tokony tsy eo amin'ny fitondrana mba tsy lazana hoe mpanohitra zao dia efa tokony homana amin'ny fifidianana maire mba azo maire faran'izay betsaka zao dia tokony homana amin'ny fifidianana député dia ny olona koa moa zany zay anao moa rehefa mahazo maire betsaka ianao sy conseil municipal betsaka sy député betsaka reny manko ny grands électeurs mifidy l'olona ny antony dia tsotra ny ady hevitra atsoatra dia eo anivon'ny parlemanta no iseho za mifanofany lalam-pandrenana zany na ampahany io na izy manontolo eritrereto ange hoe eto amintsika parlemanta feziny tsy eo amin'ny fitondrana mba misy contre pouvoir zay efa ny États-Unis impiry-menimenina ny fitondra hatrany amin'ny Barack Obama hatramin'izay rehefa tsy mifidy rehefa tsy eken'ny parlemanta ny congrès ny volam-panjakana zay le tsony hoe shutdown tsy manam-bola amin'ny fanjakana satria tsy nekeny zareo ny loi de finance fiantsoana azy atao amintsika fa mahita mahatratra raisina foana zareo satria anjareo ny zava-dehibe voalohany dia ny firenena fa tsy ny olombelona ady politika mahita mahatratra raisina foana izy ny mpitondrany amin'izareo zany ny président tsy afaka hanjakazaka ny teny izy zao ny loi de finance ekenareo eto amintsika ray andro lany loi de finance hoe io izy io ekeo tonga teo ake tsy lany tsisy fanitsina anjareo ady hevitra be ilaina nefa zany ilaina foana ny contre pouvoir fa raha vao tsisy contre pouvoir dia lasa manana tendance anjakazaka ny fahefana anankiray na io présidence na io législative etc tsy mety raha ny expérience ny premier mandat ny filoha Andrenina Rajoelina teo raha Donny saika ny fahefana rehetra dia azo ny Laurent avokoa miresaka tsika ny Decembre manana moranisy izy any amin'ny antemera-pirenena ary amin'ny antemeran-daolona moa tonga dia saika valo amin'ny 10,100 any amin'ny be ny tanàna zay ny tena koa raha miresaka an'izay rapport de force zay tena mahatsara kokoa ve zay hoe manana ny fahefana feno tena le régime koa amin'io centralisme fort ihany koa fa tsy fantatro miresaka fampandrosoana tsika fitantanana ra-panjakana misy mahatsara azy zay satria maro toerana zany le fanjakana fa maharatsy azy lasa voa mifakam-panahy izy anjakazaka be za tsy tena dictature fa misy ohatran'izany satria anay zao afiteny foana ke zany zay zao mitondra tsy vao zao hatramin'izay efa ela dia za miteny foana hatramin'izay orzala satria mpitondra asinanareo ny amintsika mpanao gazety mifakahazo am'ireo foana mifakalala am'ireo mifanerasera am'ireo mifampiarava am'ireo mifanao bisou am'ireo miteny foana hoe partour io fitondrana dia partour rehefa eo ianao ataovy zay mety fa aza manaroatra toro fa ianao ny tratra farany eo betsaka ane zany betsaka ny olona tratra farany satria ndrendray mety nanaroatra toro partour foana io tsisy mandrak'izay firy za tsy teny anarina firy zao ny fany anatin'ny fonja firy ny sahirana za miteny anao ohatra siko ohatra manokana ho ana azoko tenena zany tsy maina ny raiko mpiasa ny fampianarana
zay nalefa taty Antananarivo satria nianatra ny zokiny azy tany amin'ny université tamin'izany université mbola Antananarivo ihany nisy dia izy tany amin'ny faritra fa nangataka affectation izy ho aty Antananarivo satria ny zanany efa ty mianatra aty daholo tsy nahazo mihitsy satria nahoana satria izy tsy arema folo taona zay tsy niara-mipetraka folo taona zay le fanjakazakana be partout io nefa raha tsy niala teo le ministre ny fampianarana tamin'izany tsy nahazo affectation mihitsy izy araka tany folo taona zay ny saraka anisan'ny vanim-potoana nanahirana teo amin'ny fiainana nanahirana anay teo amin'ny fiainanay zany ina nefa nifaran'le ministra nanjakabazaka be tamin'izany lasa presque 4 000 fantatry olona na tsy teny anarana presque 4 000 izy taty aoriana zay ny teny ka mandeha partout io dia ataovy zay mety rehefa ianao fahaza manaroatra toro fa mety ho sahirana ianao ny tontolon'ny fampandrosoana ny firenena zay ihany ironditonia tena mitotongana izay tsy izy ny vola ariary amin'izao fotoana zao raha miresaka ny lafiny ara-toekarentsika ny euro zany efa manodidimo moa miovaovy eo fa raha ny tsiny farany zao tsika teo zao dia 5027 ariary ny euro anankiray ny amina ataontsika hoe faiza mitantana na fahombiazana amina fitantanana ny firenena indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena ny ataontsika hoe fampiakarana nyty le valeur ny vola na ny sanda ny ariary tya anao ahoana ny 5 taona manaraka raha izao ny etomboantsika inona ny atao hoe mesure économique tokony ho raisy ny fanjakana tompoka io ane raha ohatra miresaka toekarena tsotrotsika dia zao arakaraky mahabetsaka ny zavatra anankiray no mampiena amin'ny vidiny arakaraky mahavitsy aza mampiakatra amin'ny vidiny volamena zao lafo noho ny vy satria ny vy betsaka kokoa noho ny volamena dia ny vidiny zany mora satria ny volamena vitsy kokoa noho ny vy ka matoa miakatra noho zany ny euro na ny vola vahiny rehetra io mola tsitsika hoe matela de devise zany satria zany miena zany na io miena zany le izy eto amintsika dikan'izany tsy miditra ny vola vahiny ireo mpanondram-bokatra hoe zany tsy mamerina ny vola raha patrimoine devise eto miena zany ny vola vahiny na ny vola gasy no lasa ny tombo ve fangatsika moa nanonta vola malagasy ka lasa ny abetsaka dia zany rehetra zany jerevany dia noho izany mila fehezina zany ny vola vahiny ny raha patrimoine de devise nefa anisan'izany koa ohatra hoe tsika zao jazadino ange fa ny arenatsika eto Madagasikara nakabeazany dia ahondrana daholo antaoniny maro ange Gasikara fantatrao zany antaoniny taonina fa tsy kilao ny volamena atsika nalefa any Dubai tato anaty amin'ny 10 taona fotsiny tsika zany rehefa mijery any Dubai dia faly be dia hoe andeha any Dubai dia faly be hoe mahita any Dubai miroborobo be fa i Madagasikara dia anisany nampiroborobo any Dubai satria antaonina taonina maro mivolamena atsika nalefa tany Dubai zany mampiena daholo ny lanja amin'ny volatsika ny atao hoe fitantanana ny resaka io zao ohatra hoe ny resaka sehatra tsy miankina tsy tena fampiroboroboana ny fandrarana anatiny ny resaka fampiasa vola vahiny moa dia tena sahirantsika tamin'ny premier mandat iny ampiasa vola eto amintsika ny avany ivelany eo amin'izay le balance an'izay manahoana satria raha niaina tany anaty coronary tsika tsy dia tena nisy hoe tena tony nataon'ny firenena hafa hoe ndao tsika hijery manokana an'ireo sehatra zao raha ndidony fotoana ve zao afaka itongavatsika makany ny resaka investissement ny anatina investissement productif kokoa fa tsy non productif mety tena hoe le gouvernance mihitsy zany fovalonao le izy ino sady mamaly azy mametraka fanontany mila diovina mila amboarina tsara apetraka tsara le tontolo mifandraharahana fa raha dia mila avena fahatokisany mpandraharaha vahiny izy ny ampiasa amin'ny volany raha tsy matoky anao izy na gidragidrainao izy dia tsy ho tonga izy io raha voso io zao romi zay tsika indrindra no miresaka an'le raharaha anisany ane io tonga le mpandraharaha ampiasa amin'ny volany toy izy ianao hoe tsy afaka manao zavatra andreo fa me vola aloha izahay zay ne io zay le izy io dia mimpandraharaha vahiny betsaka miteny hoe manahirana zany tsy afaka alohan'ny asa izy dia angalaonao vola
zany zao dia efa fanadiovana tokony atao zany. Fa nefa mahita ve milamina ny climat des affaires eto Madagasikara. Betsaka ny tsy milamina ka. Betsaka tsy milamina teneniko teo ohatra, betsaka ny tsy milamina aloha. Ary manahoana indray le resaka hoe monopole, népotisme, favoritisme, clientélisme. Rehefa ianao ohatra tonga ianao ka tsy manoana amin'ny fitondrana dia mety sahirana ianao zany zay dia betsaka ne ary zany nisy foana hatramin'izay fantatsika tamin'izany hoe tamin'ny andro mamiverimbena le izy va sao dia velona fe tsy tia anazy za tsy zany tiako tia na tsy tiako fa za tsy za mpanao gazety dia andra valamana fantatra fa betsaka mihitsy mipandra rano menimena hoe tsombany kendainy pandra malagasy dia faramony tsanga ny andra joela dia niala iny raha valamana fa amin'izao miverina nge zany tady iverana zany betsaka ny mpandra rano menimena hoe potika izahay satria misy olona ao amin'ny fitondrana mitady anao monopole be amina fanondranana hitanatsy fanaovana fandrarana ary be da be ny resaka ohatran'izany fa zany zavatra zany efa ny azo vahana ihany volonté politique sy fitsinjovana lavitra hoe zay ne le izy mitondra ianao zay ho ale hoe tsy idéologie mitondra ny fanaovana politika eto raha idéologie mitondra ny fanaovana politika eto tsy zany amin'izao fa olombelona mitsinjo lavitra ianao rehefa idéologie le izy hoe tsika libéral tsika gauche droite etc mitsinjo lavitra ianao fa rehefa olombelona no bana zany mitondra an'le politika dia tsy mitsinjo lavitra ianao fa ny paosinao ny jerevinao tsy mitsinjo lavitra mihoatra amin'ny paosinao ve ianao dia zany mampalena nge gasikara za zany mahita hoe betsaka ny olona satria niena ny fahefa-mividiny malagasy ny atao hoe fandrosoana dia tsotra tsy misy famahitana fa tsy anankiray ny atao hoe fandrosoana ny atao hoe fandrosoana fampandrosoana fandrosoana amin'ny firenena ray dia mihamana-karena le vahoaka ao aminy mitombo mifahefa-mividiny tsy misy afa-tsy zay ny famarizana atao hoe nandroso le firenena ray aza manao resaka be hoe ka nanao an'izao nanao na ny tombo ve ny fahefa-mividiny le olona ao anaty firenena ray tsika zao Gasikara 2023 miaina amin'ny atsasaky ny fahefa-mividiny ray aman-drentsika tany amin'ny taona 80 azonao tiako tenena mana fahefa-mividy avo roeno itsika zany ray aman-drentsika tany amin'ny taona 80 verina amin'ny fianakaviako niraiky mpampianatra ny EPP fa izy afaka mividy tomobile firy ny mpampianatra ny EPP afaka mividy tomobile vaovao concessionnaire fa tsy bonoka akory firy satria miaina ny fahefa-mividitsika zay ihany atao hoe mandroso ny firenena ray fa akoatran'izay fampandriana drisa ary ianao zao miteny hoe azy corona sy ny sisa zao ny tiako tenenina samy nandolovany corona daholo tsika io tsy miteny lavitra samy nandolovany corona tsika sy Kenya sy Ethiopie sy République démocratique en Congo firenena eto Afrika rehetra samy hiarany ady any Ukraine zao koa zao manko mbola ho avy koa atsoatsy ka misy tsina ny ady any Israel sy Palestine samy nandalovany fa reo firenena reo navitany ampiakatra ny arikarena fahobeny mihoatra lavitra anao tsika Ethiopie 7,5% samy nandalovany corona samy miarany ady ny Ukraine ny any Ethiopie raha mbola misy guerre civile miampy guerre civile ny azy fa mbola ambonino tsika ny tany fisondrotry ny PIB any RDC koa ohatran'izany Kenya ohatr' zany mbola mihoatra be atsika daholo Zimbabwe range zao mahatakatra ny 8% ny azy fa ny atsika firy 4,4% dia fitsika ka tsy zay ihany vitatrina satria izy koa ianao mpitondra ninonina amin'seho ohatra ny ray aman-dreny ao an-trano io ianao ray aman-dreny Gasikara tsika rehetra ray aman-dreny ninonina amin'seho eto amin'ny firenena na miha-mahantra azy amin'ny firenena miena ny fahefa-mividy ray aman-dreny tsy maintsy manao an'izay ampiaina ny zanany amin'ny tokony ho izy foana mihinan-kanina misakafo afaka mandeha sekoly sy ny sisa fa tsy haiko raha ohatra ka tena misy ray aman-dreny teny hoe tsy afaka tsony afa noho ny zava-misy amin'ny firenena satria nisy an'izao nisy an'izao tsy afaka manao ninona aminareo tsony ary zanako dia zany no tena mampalahelo indrindra ary nefa misy zany ary za manokana zany izy mampalahelo anay amin'ny firenena ty le fitonganan'ny fahefa-mividy sy ny fiainana zahako mialatsira
za tsy kristiana mafana fo ohatranao gasikara enao skoty mandeha ny fiangonana ndrindray aloha mitoroteny za tsy kristiana mafana fo kristiana ny razambeako 1872 tonga tany aminay ny kristianisme voalohany za tsy pratiquant fa zany efa malahelo mahita ny gasy lasa miamahandry zany gasy mandainga zay milaza zany hoe tsy marina zany ina atao hoe miamahandry satria miena ny fahefamividina fahefamividitsika am'izao atsasaky ny fahefamividiny ray mandresika tany taona enimpolo ary matoa ianao nalefa eo dia amahan zany olana za fa matoa zany izy mbola mitombo foany vao maika miamantra ny gasy efa faharoa aloha amin'ny farany zao tsy voava zany le olana tsisy resaka blabla zany fa tsy voava zany le olana de malahelo mahita ny gasy miamantra ka maika fa ny mpitondra zay milaza fa kristianina be mpivavaka be sasany paster de tsy haiko hoe zaka ny saitsika ve rehefa tonga ny fitsarana farany eo anatrihan'ny lay pahary ety zakatsika ve inona ny vitanao de hoe saiko fantako za tsy matahotra satria tsisy andraikitra ko zany fa marely fotsiny mahita an'le gasy miamantra aloha tena mampalahelo sérieusement eny ary radidonia marina ny fandarantsika zay resaka ao zay mihitsy ny fanontaniako farany niko atao farany mihitsy satria zay ny lazaiko hoe akoatra mampanao gazety kasikety maromaro zany no nanasananao teto fa ianao ihany koa anisany nanoratra boky nisy an'ity le hoe théorie an-tandrimo ity tiako mba resahana kely satria karazana fanadiadina lalina ihany koa no namohanao zany ary Madagasikara no resahanao anatin'le izy ny fanontaniako dia zao enimpolo taona ty arina niverena ny fahaleovan-tena ho an'i Madagasikara efa repoblika efatra zany tsika am'izao raha ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana mifamidimby betsaka zay ny ilazako hoe tsy ny teo aloha ihany fa zay rehetrarehetra zay mbola manitra Madagasikara makany amin'ny rambony no Madagasikara tsy ilazantsika hoe any amin'ny rambony inona no tena hitanao fa olana fototra eto Madagasikara eto tompoko olombelona ve sa rafitra di olombelona io gasikara tsy rafitra mihitsy misy manko teny hoe ovainy rafitra tsy rafitra olombelona io zany ninona rafitra ataonao eo ninona lalam-pandrena apetrakinao eo ninona lalàna isan-karazana apetrakinao eo rehefa ny olombelona mihitsy ny ratsy tsy vonona tsy tavavoakotsika misy ny vazivazy misy vazivazy hoe andao ranga ny gasy rehetra io afindra ny Japon de ny japonais afindra eto Madagasikara manao échange afaka folo taona Japon afaka taona vitsy Japon de miamahandra afaka taona vitsy Madagasikara de mandroso be Japon tsy manana inona tsy manana arena izy na kely aza izy tsy manana pétrole tsy sarena kivony tany maka izy zay mahatonga miteny hoe Japon dia colosse au pays d'argile ngezala fa ny tongony ny tany manga satria aza farany dolo netany nefa izy zareo navita nampiroborobo-ny firenena Madagasikara nanantsika dolo ny arena rehetra ny zavatra tsika manana pétrole manana gaza manana arena kibony tany maro be volamena raha ondratsika fotsiny amin'ny taoniny Japon manana an'izany nefa izy vita nampiroborobo firenena fa manintsika tsy mavita olombelona io tsika tsy hoe donto tsika tsy hoe vendrana noho ny rehetra manam-pahaizana tsika misy manam-pahaizana be da be etina misy manam-pahaizana misy ingénieur nucléaire misy manam-pahaizana amin'ny lafiny rehetra fa manino satria olombelona io satria mpitondra teto veny tsy nahay tsy vonona angamba io zany teneniko foana koa tsika miresaka any amin'ny bara na any amin'ny bara aza miresaka eo sotrosotrona eo hoe tokony anao an'izao ranga tokony anao an'izao de mandroso ny firenena toy izao ny tokony atao ka itsika olo-tsotra aza mahafantatra an'izany ka maika ave moa fa mpitondra fa matoy zany tsy zay de misy tsy fahavonona misy zavatra tsy mety zany sao de tsy fahavononana le izy fa satria tsika rehetra ary mahafantatra an'le zavatra tokony atao kary zareo ve tsy afantatra fa za moa ny tena théorie ny tandremo eny ao anatin'ny théorie ny tandremo diso fito momba fampandrosoana zany ny teneniko anisan'ny zany ohatra ny fa zay matry tsika matry hoe farany zao de lasa tsy vo velavelatry tsolo le izy de lasa sao de mety sy ana fahatenenykany tsy maina anisan'ny zany ohatra ny fieverantsika hatramin'izay fa ny fambolena no ampandroso Madagasikara tsia tany amin'ny taonjato fa 9 de mety zay fa am'izao fotoana zao tsy zany tsony koa Turquie zao teneniko anao zany fotoana tany Turquie gaga be zany mamandroso be zareo nefa zao tsy mana pétrole any Turquie nisa tsy mana pétrole any Europa sy any Asie mandroso be zareo mandroso be misy Turquie tonga anao gaga be fa mifeny chantier ny trano
varotra sy fizahantany no mampandroso ny firenena. Azonao tsy misy any français sy any États-Unis any amin'ny firenena mandroso 500 telo isanjato mponina sisa no any anatin'ny fambolena ary raha ny tena marina any France tokony tsisy mpamboly tokony tsisy tantsatsony fa to mbola misy any satria ny vony Europeana manome vola manampy paky mamantry volany tantsaha satria ireo tantsara io fa perta daholo tsy mampidi-bola azy tsony ny asany tantsaha frantsay ataoko frantsa fotsiny raha isika tsy mampidi perta daholo reo tsisy mampidi-bola anazy tsony ny asany fa ny vony Europeana no manome subvention tantsahany any zareo mba tonga tantsaha tsy démissiona tsy abandonne nino na sehatrinina ka ny fambolena dia tsy mampandroso firenena zany tsony amin'izao fotoana zao. Anisany adsotsika koa ohatra le manenjika ny ataontsika hoe le miteny foana hoe vahiny manjakazaka amintsika sy ny sisa fa izy moa manome lalana anjareo eto vahiny tsika ne manome soni azahoany licence gasy io tsika ny manome soni afandrareo miditra eto tsika manome soni anaovana an'izao tsy zao tsika gasy ihany zany mandetika ny tena tsika raha ohatra zareo ka manjakazaka tsika maniraka ny mpitandro filaminana ohatra raha misy ny ady eo amin'ny teratany gasy sy ny vahiny vao misy zao any Ambatomainty ady ny sinoa sy gasy eo Ambatomainty tsika daholo ane tinga tantsika fa matotsika zany matoa zareo ohatra raha zay moa zany fa raha tsika manjakazaka satsika zany tsika zany mamela anjareo anjakazaka anizany zany koa ohatra ny resaka hoe mbola mipetraka eto amintsika foana koa ny ary zany tsy mety ny resaka hoe raha mba misy olana politika kely dia mifanenjika hoe avy any anindrana sy ampivoatany adalàna be ne zany fantaro ny tantaran'ny firenenao zany anisan'ny tsy mampandroso antsika tsy voasembatsemban zany foana fandrosoana sy mifiresakina fantaro ny tantaran'ny fianakavianao fantaro ny tantaran'ny fiainanao fantatra amin'ny ankabeazany malagasy dia tsy mahafantatra ny tantaran'ny fianakaviana tsy mahafantatra ny fianakaviana akoatra mihoatra ny dadabe fantatra izy ny dadany dia fantatra izy ny dadabe fa akoatran'izay tsy fantany ambon'izay tsy fantany fantarano ny tantaranao fa inge raha ny tena marina tsika malagasy teneniko foana moa zany dia ndrindray misy olona tohina ivato mbola vetivety ny serna pyramide ivato fa ny olona zany rehefa tonga taloha dia tena morotsiraka daholo fa tsisy olona koa hoe akety Madagasikara dia nilatsaka avy any an-danitra noho izany nous sommes tous des côtiers tanindrana daholo tsika nga zay vao nisy hoe niakatra ty ampivoatany sy ny sisa raha mila proof ianao dia azavaiko le izy tsotra kely tantara lovatsofina merina nge miteny hoe tonga tsy haiko andriany herinherina izy sahina mety diso ny anarana fa nisy an'izay dia hoe tonga zareo dia tany marotsetra maro antsetra no mipetraka dia nijanojany eran-tany extra nitra ny taona maro côté izy zany zay vao niakatra ty misy tantara koa ny raha makararo zay avy any Azia avy any Arabia naketo izy raha makararo anatin'ny sorabe zany nakao voemary izy dia rehefa tonga tao izy efa nisy olona tao moa zany onjatra dia nanambaviny nanambady onjatra tao dia lasa izy nakany amin'ny Tsimotsinanana ny taranakira makararo no nipoiranisy sarangana andrina tao Tsimotsinanana sarangana andrina tany amin'ny Tanala fantatry député Brunel tsara zany sarangana andrina Betsileo nisy ara tonga taty amin'ny Betafy taty ary taty aorina teneniko anao i Gasinara mila 336 raha makararo ny ala tany Azia tonga tao voemaro dia ny tarana moa zany ny anabaviny taraky ny anabaviny sy le mpanjaka onjasy tao 1500 efa 16e siècle zany ny ala tany tarana anankiray niakatra ty ampivoatany mahay be izy mahay fanandrola sy ny sisa dia lasa nahazo olona betsaka dia lasa ohatrany hoe andrina kely teto ampivoatany ary io zao amin'izao le lazaina hoe avy ao ny asin'ny andrina merina asin'ny merina moa zany tsy zany fa ambodratrimy Yabib dia tarana keny anabaviny raha makararo tamin'ny olona tao onjatsy côtier fa roanjato taona reo 14e siècle hatramin'ny 16e siècle taonjato telo na roa teo janona tamy foana rehefa izy lasa ty dia lasa merina izy zany fa côtier izy tamin'ny voalohany nous sommes tous des côtiers alohan'ny rehetrarehetra ary reto koa zany raha mizara ianao hoe ty merina ty côtier eny ary ny Betsileo moa zany merina sa côtier ny Bezany zany moa zany côté sa inona ny Bara moa zany io tsisy ranomasina eny amin'ny Bara ka ny fisaraham-bazana ohatry zany
de fa olana nefa io nefa ampiasainy mpanao politika foana raha vao misy olana eto Madagasikara. Fantaro ny tantaranao firenenao amin'ny voalohany fa ny tantaranao manokana koa de fantatra hoe resaka be daholo zany mamerina foana mamerina tsy zao maty isa moa Nidoni avy any Dego avy any Nosbe bon sakalava izy zany satria masa Dakar sy fa Nidoni zafikely Volazara pire fa mivadiny Volazara nge avy any Maître Tosika. Donc tsika malagasy mivezivezy malagasy ary ny olona mifangaro be mihitsy tsika za miteny anao fa amin'iny aksa Tanarivo jusqu'à Majunga ny olona betsaka indrindra majorité tsy sakalava rehefa vitsy kely zao tsy mihety koa fa merina sy Betsileo za mahatonga ny maire ny mebe ny tanàna ny Majunga merina nisy fotoana tsy teneniko ny anarany fa tsy tiany resana fa izy merina avy any vakina karatra avy any Ambohimena Antsirabe izy ny lany satria ny majorité amin'ny fidange amin'ny faritra iny aksa iny Betsileo sy merina na amin'ny aksa mankany Morondava iny Betsileo sy merina donc tsy mitombona tsony tsy mifangaro be satria fanatany de fa mifangaro amin'ny olo toera tsy mitombona tsony zany nefa anisan'ny tsy mampandroso amin'ny Madagasikara le fisaraham-bazana zany mamerina foana fisaraham-bazana ohatrany zany. Na dia zany ary dia saina zany tsika mba tsy efa jifaina ihany hoe mbo io sa mbola azo jifaina izy ka efa lany izy teo fa amerina anotandray azy satria efa la vetivety izy de la fa amerina anotandray azy fa ny amiko koa azo jifaina le izy théorie tandrimo 18 ny fampandrosoana Madagasikara. Eny ary tapitra ny fiarahantsika raha Didoni ankatrako manokana ianao raka taminay tamin'ny tialty raha misy teny entinao mamaranana ny fandarana famtinana na afatra na ny zavatra no manokana nefa tsy nanontaniako de fotoana zao fakatiava ihany izay ihany angamba aza manaiky sarahany politika aza manaiky sarasarainy mpanao politika fa tsika malagasy ray foana zay ihany enany tiako tena ary mila tsika zanany rehetrarehetra Madagasikara mba handroso ary ny olombelo satria ny olombelona zay ny olana eto amintsika fa tsy rafitra zany na impira nova rafitra na omenantsika ny lalam-panorena faran'izay tsara indrindra menan'ny pahay lalàna iratany hoe ty ve lalam-panorena tsara be tsara indrindra io de apetraka tsika Madagasikara fa zany tenao fa tsy androso za Madagasikara raha mbola tsy ny olombelona foana no miova raha mbola tsy ny olombelona no vonona androso ary mijery lavitra mihoatra amin'ny paosiny tsy androso za misy tsika mandrakizay. Ty mpamaranana raha ohatra ka misy ndeto hoe tolotra amina toerana politika ho an'ny Didoni inana say andro zao mendrika an'izany ve za Gasikara mendrika an'izany ve za zay tsika mendrika an'izany ve za tolo apetraka aminao de verina fa tokony mendrika amin'izany ianao za koa rehefa mifidina nanao ACDD nanaiky azy satria nofidinanao raha ohatra ka misy hitako hoe mendrika ao an'ala izy ary vitako tsy mandany zany tsy solany zany raha tenareo azy hoe pasoiny dôme de vonina ipasika dôme raha manaiky ny olona rehetra tenerana ny rehetra tenerana foana angatsiraka raha Didoni nanaiky nasainy fandarana tamin'ity alina ity misaotra anao Gasikara dia misaotra antsika rehetra mankasitraka antsika mpanaraka ny fandarana l'invité du jour ela velona l'invité du jour mainona mba satria anisan'ny fandarana mampiakatra olona mba ataoko hoe mba miteraka adihevitra sy miteraka zavatra vaovao sy mampandroso zay de ary ilaina foana koa ny hevitra mifanohitra ilaina zany fa raha ohatra hoe hevitra mitovy daholo no hoena atao amin'ny firenena ity de aleo mifindra firenena hafa mankasiraka roa ndy mirary so atsika mara-feona tompoko isaorantsika rehetra niaraka taminay hatrany farany ny fandarantsika mamy fotoana manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko. Natolotry ary azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur.